Misaotra manakariva afaka miona tahaka zao indrindra miaraka amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra izay maka zao rakitsara zao. Ny voalohany dia manatanteraka ny Fivorian'ny Mpiandraikitra Foibe ny FJKM izay nitanterahana nanomboka tamin'ny 1 Novambra ka hatramin'ny 20 Novambra ho avy zao. Ao anatin'izany amin'ny tompon'andraikitra fiangonana ny tenako toy ny departementan'ny fiangonana dia mibanjina manokana ny asan'ny fiangonana tamin'ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy. Ary tao anatin'izany no fanatrarana trany ny vinany FJKM fotoso filazantsara nosy Madagasikara izay trahatra somatsara zany vina izany. Ao anatin'izao fotoam-pivoriana izao koa no hanaovana zava-dehibe ny fandrahana ireo mpianatra izay navita fianarana tany amin'ny toeram-panomanana ahatonga azy ireo hamonjy indray sodapartany miisa 720 ireo pastera izay irany indray eo Antsahamanitra amin'ny iraka lehibe andrahana azy. Ary tsy vitan'izany riavana fa miaraka ao anatin'izany koa ny asan'ny sekoly amin'ny fankilazana ny faranjato taona ao voninahitran'Andriamanitra satria mifandraika ny sekoly sy ny fiangonana. Ary dia ao anatin'izao anio izao indray dia miditra antsoina hoe plein air. Mandeha zany ny asa-tsokajy, vita ny asa-tsokajy dia mandeha ny plein air ary raha plein air no anapahana hevitra izay rahana amin'ny Mpiandraikitra Foibe misy 100 mianadahy ireo mpivory ao anatin'izay ary manatanteraka zany fotoana izany. Amin'izany andro fahaenina izany dia ny fanapahan-kevitra manodidina ny fanendrena président synodaly no ho tanterahantsika. Fandaminana fanaon'ny fiangonana izany isaky ny 4 taona dia avozina ny président synodaly ary jerena arakarak'izay filan'ny fiangonana ny fomba ametrahana sy anendrena azy ireo. Dia misy fanapahan-kevitra hafa koa mahakasika ny fiangonana izay tanterahana amin'ity anio ity ary rarina mba ho vita hatramin'ny rapitso, nefa raha tsy vita moa zany dia mbola manohy hatrany amin'ny mahazava-dehibe ny fiainan'ny fiangonana ary mahazava-dehibe koa ny fanapahan-kevitry ny Mpiandraikitra Foibe izay miantoka ny fiodinana izany fiainan'ny fiangonana FJKM izany no izy misolo ny synoda lehibe anelanelam-potoana. Izay riavana no azo ambara mahakasika ny fivoriana amin'ity anio ity dia mankasitraka anareo satria limbo avao hatrany ary ny tantara moa dia zava-dehibe izay tokony ho tehirizina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary nisona manokana ny FJKM Tranovato Faravohitra izay mandray amin'ny manohana amin'izao fotoana lehibe izao eto amin'ny FJKM Andrianeva amin'ny alalan'ny sakafo sy ny vavaka ary ny fampitaovana rehetra. Amin'izao Fivorian'ny Mpiandraikitra Foibe izao arak'izay efa voalaza ny tonian'ny departemanta teo aloha dia anjaran'ny FJKM Tranovato Faravohitra no mikarakara ny fampisakafoanana ireo Mpiandraikitra Foibe ireo. Ka androany dia ny sampana tily sy mpanazava eo anivon'ny FJKM Tranovato Faravohitra no nikarakara ny ody ambavafo. Zahay escuto toy izao eruye sua beno raisinao eruye ira inatsiti efitra eruye mahay mifanenana mahay mifandefitra eruye Ary ny sakafo atoandro dia ny fiangonana manontolo no ny antsoroka ny fikarakarana sy ny fanatanterahana izany. Tamna maro rehefa nitsorona nitorina teny mahasoa
niazona naony finona rifiangona maniny Jesu si fananio safamayery nunumena sady tibe fitiava fanando mahafehy tena katsy ome natrafambahitsoratrany o vavonome none Jesu niany. Koa etona dia ateritsika hatrany ny saotra sy ny dera ho an'Andriamanitra ary dia misaotra sy mankasitraka indrindra koa ny sampatia eto anivon'ny fiangonana isaorana ny fiangonana manontolo na avity zany adidy masina fampisakafoanana ireto mpiandraikitra Foibe reto ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra zany ary ifalitsika amin'ny asa fanompoana ny tompo dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Milanao ny tompo ankehitriny ry fiangonanao ka mitsoro miangafianao no liriny mba ho irany tokotoko sy fananio safamayery nunumena sady tibe fitiava fanando mahafehy tena katsy ome natrafambahitsoratrany o vavonome none Jesu niany. FJKM Tranovato Faravohitra, Mpiandraikitra Foibe, Mpiandraikitra Foibe, Mifanatanteraka rehetra tamin'ny nanoloranareo tena anaiky fiasan'Andriamanitra amana ireo mpamon'Andriamanitra mibaraka zany asehon'ny alalan'ny endrika hitamaso taratasy fisaorana mpanatanteraka ary takelaka fankasitrahana izany fankasitrahananareo araka zany dia manomboka nareo izany amin'ny anaran'i Jesu Kristy sy ny fiavana Jesu Kristy eto Madagasikara izany. Anankiray izay mampiavaka manokana ny FJKM Tranovato Faravohitra dia ny fanajana ray aman-dreny. Dia sahirana sasita raikatra ihany efa mariny fitenenana kanefa mamela ianareo fa anisan'izay ray aman-dreny lehibe indrindra ao amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra dia ny filohan'ny FJKM Dokotera Ira Fatemahasoamia dia omeko azy ny fitenenana. Mampihe malagasy zany izany tena marery izany ka toe samy vokotra dia amin'ny alalan'i Jesu Kristy ilay no amin'ny fiangonana moa no anolorana fisaorana feno ny amin'ny saorana izay nataonareo teny malagasy mazana antsika isaorana be tsisy isaorana fa tsy marina zany misaorana masina dia mampianatra na hoe aoka feno fisaorana ka dia misaotra ny amin'ny fisaorana dia avalana fa natan'izay fitiavana zay nasehonareo ary dia milazo indrindra zay amin'ny asa reny dia mbola tanterana ary raha somatra koa fiangonana Faravohitra zay eo Faravohitra ny avanamaritsy zay na tena mihitsy zay eo Faravohitra dia namoaka boky ilay amin'ny tany na hoe tetikasa hitafio Jesu Kristy izany teny tamin'ny paster antsina motsika misakafo mozay anao voy zany manao hoe
tokony anaotrany ty avokoa ny fiangonana ny fitandremana tsirara iaby atao FJKM fa voarafitra anaty bokely daholo ny hoe raha ohatra ka hanomaly azy ianao dia zao no digna natao eo amin'ny tany raha mety hitranao batisy ianao na fanoloranjazy raha sanatria misy manjo zao ny amin'ny famanginy ny zavatra rehetra tokony fanotonao fiainan'ny fiangonana tonga eo ianao zany dia mividy amin'ny boky dia manana tondrotra rehetra sy ny contact rehetra fifandraisana rehetra na amin'ny paster na amin'ny tompona rehetra samihafa ny sampana rehetra tena boky sarobidy mbola mba hoentiko aminareo dia boky zay raha misy zay tokony anana ohatran'izany avokoa ny fitandremana rehetra ay ty misy sorato ity boky ty ry ava sarobidy ty boky ty mba jereo ty dia miainga atao volarana aingam-panao amin'ny tana tsara ahy fa tokony anana ohatran'ity avokoa ny fitandremana FJKM rehetra dia milamina ny fifandraisana sy ny fomba piasa ao amin'ny fiangonana dia soa fianaka tsara fankatahana tokoa eo an'Andriamanitra izay dia voninahitra